mandinika miaraka amin'ny siansa sy ny fahalalana. Ry Daniel aorononao ny teny. Izany no loahevitra iarahantsika mandinika indray amin'ity andro manokana ity. Re mpiara-midinika namana, na iza toerana misy anao, na sambany azy anao vao miaraka amin'ity andro ity, dia manolotra ny arahaba feno fifaliana ho anao, ary manolotra ihany koa ny firarian-tsoa sady etem-piandohana ka ny fiadanan'ny tompony anjaka ao am-potsika tsirairay avy. Iaraka hivavaka ary isika amelohany andinitsika izany lohahevitra izany. Rainay izay any an-danitra, misotranao izahay noho ny fitantananao anay ka nahatratra ity andro maraina ity, afaka hiaraka andinika ny teninao. Mamela tompony elokay ary manadiova anay ianao. Ankehitriny ary dia mangataka ny fanena masina mba hitaridalana anay, hanazava ny teninao ary ametraka izany aty am-ponina tsirairay avy, amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Manasa antsika rehetra ary mba hanokatra sahady amin'ny bokin'i Daniel toko 12. Daniel toko 12. Zao no voalaza ilay teny. Ary ianao ry Daniel, dia aorononao ny teny ka asio tombo-kase ny taratasy mandra-piavony ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Misy teny manaitra eto amin'ity andininy ity izay manomboka amin'ny alalan'ny baiko nomena ilay mpaminany, dia le hoe ary ianao ry Daniel, aorononao ny teny ka asio tombo-kase ny taratasy. Ny dikan'izany toy ny hoe apetrao aloha, amporizimo aloha, faroviana no sokafana, faroviana zany no sokafana, dia ny ten'Andriamanitra ihany mamaly. Ary zao ny voalazany hoe ka asio tombo-kase mandra-piavony ny andro farany. Fandre matetika ny fampiasana totoroteny maro amin'ity Daniel toko 12:24 ity, izay toa maneho ny fitombon'ny fahalalana ara-teknôlôjia, ara-tsiansa momba mialoha indrindra ny fiverenan'i Jesosy. Fa ny mafisina hoe any am-parana dia hitombo ny fahalalany olona. Maro koa nefa mampiasa izany ho entina amin'ny resaka momba fandrosoana eo amin'ny tontolo manodidina ny fiarahamonina isan-karazany. Afaka azo resana avokoa zany ary azo heverina hoe mitombona avokoa zany rehetrarehetra izany. Fa saingy izao ny zavatra ambara eto, ny bokin'ny Daniel ihany anefa no resahana amin'izany. Araka izany azo heverina ve fa ny fahalalana bokin'ny Daniel no ampitombo ny fahalalana amin'izao andro farana izao. Mampieritreritra zany ry mpiara-midinika namana. Ny bokin'i Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy dia nisy fahasamihafana tsy mitovy. Ny bokin'ny Apokalipsy mantsy dia nasiana tsy mahazo nasiana tombo-kase. Apokalipsy toko 20:20 milaza an'izay. Fa ny Apokalipsy manko dia boky mivelatra ho an-taranak'olombelona rehetra anehoana ny zava-miafina. Fa ny bokin'i Daniel kosa dia natao hoe aorony aloha, aorony. Ny bokin'i Daniel mandra-piavony andro farany. Re mpiara-midinika namana, ny fitsipika faharoa, ny fitsipika manaraka zany mikasika ny amin'ny faminaniana, dia dinihina miaraka amin'ny siansa izy. Betsaka tokoa mantsy ny manam-pahaizana kristianina niezaka nanazava bokin'i Daniel ka nanasongadina amin'izy ireo ny andingam-pandrosoana lehibe nisy teto amin'ny tantarany tany ity, dia nahitana fa nitombo aingana ny fahatakarana bokin'i Daniel. Ary tamin'ny fiafaran'ny faminaniana aza, indrindra momba ny 790 taona izay tapitra tamin'ny 770 dia samy namoaka tsoakevitra ny mpivaofy ny ten'Andriamanitra fa hoe manomboka amin'io fotoana io dia toa miaina amin'ny andro farany tantarany tany
ary to samy nandinika aza fa amin'ny fiafaran'ny taonjato taona 1970 dia izy toejary hitranga. Ry William Miller moa lay mpandinika soratra masina dia nanasongadina izany mihitsy izy ireo ka nieritreritra mihitsy aza fa amin'ny taonjato mihitsy no iverena an'i Kristy ny tombo ny fahalalana. Saingy izao tsy tonga tamin'izany toe-javatra izany ny fiverenan'i Jesosy. Ry mpiara-midinika namana isany, ny tinam-bary eto izao ny lesontsika izany ny dinidiniky fanaovantsika eto dia ny faminaniana dia dinihina miaraka amin'ny fahalalana sy ny siansa izay mifandraika amin'izao andro farany izao. Ary izay nambaran'i Daniel hoy izy hoe ao ronono miteny ny bokin'i Daniel zany ankehitriny dia tsy boky miorina intsony fa boky anankiray efa mivelatra eo anatrehantsika satria efa miaina ny andro farany isika. Ary ao anatin'ny fandiniantsika n'izany dia mitombo ny fahalalana, mitombo ny fahatakarana ny boky ny faminaniana. Koa Andriamanitra ne anampy anao ihany koa ka hafantaranao, hatsapahanao fa hitombo ny fahalalanao ny amin'ny soratra masina. Ary fantatsika tamin'izany rehetrarehetra zany fa tsy ny faminaniana tsotra fotsiny fa ireo faminaniana izay nitsakitsahana azy ny adin'ny olona dia nanomboka hita teo amin'ny fanokafana bokin'i Daniel io. Anisan'izany ny fahatsiarovana, fanamafisana ny fitandrimana ny andro sabata. Nahitana tao anatin'izany ihany koa ny mombany amin'ny hoe manao hoana ny olona rehefa tonga ny fahafatesana. Petsaka ireo faminaniana sy fahamarinana hita tao aoriana izay andro farany fandiniana bokin'i Daniel izay. Koa miantso antsika indray andeha re azoto mandrakariva isika andinika izany faminaniana izany satria mampitombo ny fahalalantsika ny fahamarinana ny fandiniantsika ireny faminaniana ireny. Tompany ombanao anampy anao izy ka hatonga anao azoto mandrakariva andinika ny faminaniana. Andeha ry araka hivavaka isika ho famaranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa nomenao loha hevitra sarobidy indray androany ka nampafantaranao anay fa amin'izao andro farany efa iainanay izao dia hitombo ny fandiniana, mitombo ny fahalalana ny teninao ary mitombo ihany koa ireo fahamarinana izay tokony hankatoavinay. Ao anatin'izany ny fitalemana ny sabata, ao anatin'izany ny fahafantarana marany amin'ny tontolon'ny fahafatesana. Andriamanitra rainay eo mitahianay ary ampio zahay mba azoto andinika ny teninao. Dia aza mafoina masaraka anay androany amin'izay rehetra lehanay fa nivavaka tononona sy angatahana amin'nara Jesosy reriany. Amen.